Tsy afaka mahita fafinaretana amin'ity fetin'ny paska ity ny vahoaka ny sambava. Tafakatra 2 alina ariary ny kilo an'ny karoty. Raha avadika FMG zany dia tafakatra 100,000 FMG ny kilo an'ny karoty amin'ny fotoana itenenantsika izao. Nanamafy an'izany ity mpanao gazety avy any amin'ny faritry ny Sava iny, Marino Rajon. Nanamafy an'izany koa ny mpanao gazety ny Koto TV androany. Araka izany, miakatra tsy akijanona ny vidim-piainana eto amintsika. Ny vahoaka tsy anasa, ny fotom-piveloman'olona potika tsy misy azo raisina. Vokatry fandalovan'ny rivodoza gamane. Inona ary ny vahaolan'ny fanjakana? Amin'ny fotoana itenenantsika izao dia tafakatra 2,000 ariary ny KAPOAKAM-BARY. Tsy kilao am-bary, KAPOAKAM-BARY. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao. 2,000 ariary ny kapoaka. Raha nanaraka ankaiky ny toe-piainan'ny vahoaka talohany nahatongavan'ny rivodoza, dia nafantatra tsara fa ny kaikaiky ny vahoaka noho ny fiakaran'ny vidim-bary 800 ariary lasa 10 ariary. Ankehitriny nefa efa tafakatra 2 ariary ny vidim-bary. Saika hitany amin'ny faritra lasibatry ny rivodoza izany. Aiza hitany vahoaka vola hividianana sakafo hivelomana. Ny fotom-pivelomana rava ndray mpimaso taoriny nandalovan'ny rivodoza gamane. Ny trano ielofana dibon-drano dia aiza? Avelantsika ho an'ny fitoeram-panjakana mamaly an'izany fanontaniana izany. Mbola faritra Sambava ihany no resantsika. Araka hitantsika amin'ny sary io dia tsy parc national akory io fa école. Sekolim-pianaram-pianatra ao Ambodisatrana Sambava. Azo lazaina fa efa nivoaka ny Madagascar ny rivodoza gamane. Kanefa mbola hita tazana ihany miangona ny rano ary tsy mihetsika. Eto dia manao antsoavo ho an'ny fitoeram-panjakana izy ireo ato amin'ity faritra Sambava ity. Mba hijeran-kaiky ireo trabona, mba hijeran-kaiky ny toeram-pianarana, sekoly, ny fiangonana sy ireo toerana maro hafa. Ndao enotsika ny fanazavan'ireo tompo-tanàna sy ireo monina amin'ity toerana ity. Que toujours zegny zava-misy ato zao ny école Bambino que ohatrohatran'izao zegny le teny ampafantariny ny vahoaka ampafantariny ny olo maventy sy ny tariny mbo agnampy zay zegny amin'ny fagnaboahany rano ty faran'izay aingana ke zegny mitondrasany anao ty zegny ke tsara zegny mbo hita maso zegny le raha fa tsy hoe ke honohono zegny fa zao le raha misy izy zao erany zao le rano laligny alanigny amin'ny rano zao erany aty amin'ny sekoly Bambino atsika amin'izao fotoagna zao mbola agnatin'ny secteur igny laoko filtre l'école izy hitantsika io laoko maro maventy izy zao ny salle de classe zaza madinika minday hianatra nefa toujours zegny jere zao ny table banc zao hitantsika fo agnaty rano tanteraka fo tsy honohono. Igny zegny le situation misy aminay zegny bokay mbo mangatabondy zegny zay am'izay faran'izay aingany mbo évacuer ty rano ty ke le solution hitanay malôha fangalagna le anivo am'le pont la carrière ry zegny ny malaky zegny tegna hitanay zao malôha am'le tapany voalohany nataontsika ny direct le tapany voalohany ho an'le tsy naharaka mijery kely ambanimbany agny izy dia satria mito zegny ity aoreny ity tsika mbola hivady koa misy sekoly hafa koa moa aty amintsika raha nisan'ny sekoly malaza mampianatra zaza maro ankoatran'ity Bambino ity nefa samby mbola tandimidoza aty misy lavaka ngamba raha tsy diso tegna atsika zao ty mbony simaha lagnety fa laligna ambany ato tegna laligna zay zao ty ambony misy ciment zay ty fa tsy haiko simana ino ty fa direct laligny be am'izay ambany ato terrain basket zegny ambony terrain zegny atsika zao ty zegny somary mbola agnambongambo fa direct laligny tsy tody ny fizahavagna ziska amin'ny farany satria mialaligny hatrany ny rano eto amin'ity sekoly ty hitantsika amin'izao dia ijery ny tapany magnaraka angambatsika andeha hifindra amin'ny école ABC tsika zao
Ty zegny le directeur-ny Kola BC ambotsatra dieny Sambava. Efa hita edy raha manjoato directeur fa mbo titandregna afitra amin'andre hely Antsoavo efa nagnanognano zay atakagny miditra amin'ny établissement ihany koa fa hita aminao ato aminao tegna mba hantsonao ho an'ny fitoram-panjakana zegny hiza évacuation d'eau malaky amintetsika ty ho fagnavotagna ny mpianatra marobe aty amitsika. Eny tompoko raha ny Antsoavo omegna ny mpitondra fanjakagna dia hijery maso akaiky mikasika ny fandefasana ny rano indrindra an-dakarera ry zay heverina fa misy mpanambola manototra ka ilaina mifampiasana fitaovana lehibe ohatran'ny pôclin mangala io vato be io mba tonga ny rano ikorina tsara mba tsy ho dobon-drano eky ny vahoaka madinika. Magnaraka an'izegny tokony hijery maso akaiky koa ny fanjakagna mikasika ny voina mahazo ny vahoaka aty amin'ny faritra Ambodisatrana be tahaka an'izao ny zava-misy ny sary no mamantatra azy hoe tegna dobon-drano ny vahoaka. Eritreretigna firy oviagna la rentrée nareo toy? La rentrée amin'ny 9 avril. 9 avril zao. Nefa tsy miegny firy zegny ny rano. Ny rano tsy miegny firy. De ray aman-dreny efa elaelan'ny toeragna teto atsika mba fa nahita zavatra ohatran'ity ve atsika teto? Raha teto Sambava aloha magnanika 3 taogna mahery zay teto mbola tsisy zavatra ohatra ty niseho. Fa sambany zao. De Antsoavo anaroa tanora izay solontegna ny ponigny aty amitsika amizay. Ia. Ny Antsoavo zegny zay zegny tegna le mitodika amin'ny fitondram-panjakana zegny. Le tegna akaiky zay madinika zegny mbo agnavotry zay malaky zegny am'le évacuation zegny le amaky le agnivon'le pont zegny mbo hiboan'le rano. Président Fokotany ve fa nagnano tatitry ndraiky tsisy tatitry miakatra agny satria toeragna vitsivitsy efa nitsidegna teto ny évacuer-gny sendry tsô fô sanatreny tsy. Ia. Tegna marigny malôha efa hitan'le président Fokotany zegny le zavatra nisy. Fô tsy fantoko amizay zegny na efa nanao tatitry zare na tsy nanao fô noho zay efa setry zegny satria zay miaigna am'le problème zegny voatery zegny zay tsy maintsy miantso anao mpagnano gazety amoaka izy direct zegny zao. Satria atsika zao fa presque lundi zao efa presque 72 heures zegny calculé-ny andro tsy nagnôragna mbola zao le raha mahazo zay ke voatery zegny zay tsy maintsy mandeha mivantagna zegny mpagnano gazety sy ny tariny agnaboaka le zavatra miseho aminay. Ia. Ke ino zava-misy? Oui. Misy kanala tsontsy platsika. Tegna tsy hita. Directeur d'économie ambimandro ndraiky marigny mamelo automobile fa ndraiky sintonina piston. Tozay sy tozay ngamba ny azona tolotra ho atsika mikasiky antsovonjy meky amin'ny fitoram-panjakana zay indrindra hito amitsika eto mba hitodiky malaky aty amin'ny secteur numéro 3 ny tegna aizantsika azy amin'ny faritra BC Bambino ambany aty amin'ny tapana amoron-drano aty moa tegna lasibatra ary izy hitantsika tamin'iregny mivantagna maromaro teo igny niainga avy tagny amin'ny tetezagna amboron'intsy dia nitsofotro isaka ny quartier aby regny mbola misy araiky koa mahatsy ambadika tsy mato fa noho ny fahateren'ny fotoagna mety atreto ny azonay amaizagna antsika agnatiny izao fampitagna mivantagna ny zavatra mahazo ro namantsika havantsika zanakatsika marobe mianatra aty amin'ny faritra aty ihany koa tegna mila vonjy SOS malaky ny vahaolagna hitandro tsisy ny hafa iky fa sokafiny hedy ary amin'ny tatezagna ry zegny agnanovagna évacuation d'eau mba hiretriva-ny rano malaky zay aty amin'ny faritry Ambodisatrana 2 izay ny secteur numéro 3. Ary zay ihany koa mamarina ny vidéotsika androany azadino misabone sy manisy jaman'ny vidéotsika amin'ny manaraka indray.